Marka toko faha-4 Jesosy ilay mpanompo lavorary dia nankatoa hatramin'ny fahafatesana. Nihendry hamonan'i Jesosy ny mpitondra fivavahana jiosy. Marka toko faha-4 andininy 1 sy 2. Rehefa indroa andro sisa tsy hahatongavan'ny Paska, fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady hisambotra an' Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firaviravona, fa andreo hampitabataba ny vahoaka. Vehivavy iray nanositra menaka an' Jesosy ho amin'ny fandevenana azy. Marka toko faha-4 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary noho ny tany Betania Jesosy tao an-tranon'ny Simona Boka ka nipetraka nihinana, dia avy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra ny sinarda sarobidy indrindra. Dia novakiny ny tavoara ka nahidiny tamin'ny lohan'i Jesosy ny menaka. Ary nisy ny sasany tezitra ka nifampilaza hoe, inona no anton'izao fandaniam-poana ny menaka manitra izao? Fa azo namidy ho lafo tsy omby denari 300 iny menaka manitra iny ka omenany malahelo. Dia tezitra indrindra tamin'ireo vehivavy ireo. Fa hoy Jesosy taminy, avelao izy, nahoana ianareo no mampalahelo azy? Asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, ary na oviana no tianareo hanaovana soa aminy, dia mahazo manao ianareo. Fa izaho kosa tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Efa nanao izay azony natao izy. Namonjy nanositra ny tenako hanamboarana ahy haleviny izy. Ary lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazany tsara, dia ho lazaina koa izao nataondra vehivavy izao mba ho fahatsiarovana azy. Nanapa-kevitra hamadika an' Jesosy Jodasy ka hanolotra azy amin'ireo lohan'ny mpisorona. Marka toko faha-4 andininy 10. Ary Jodasy Iskariota, ilay isan'ny 12 dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona hamadika an' Jesosy aminy. Ary rehefa nandre zany izy ireo, dia faly ka nanaiky hanome vola azy. Ary Jodasy dia nitady izay andro hahazony mamadika azy. Ny fanamboarana ny Paska. Marka toko faha-4 andininy 12 ka hatramin'ny 14. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, izay famononan'ny Paska, dia hoy ny mpianany taminy, aiza no tianao halehanay hanamboaranay mba hinananao ny Paska? Dia naniraka reo lahy tamin'ny mpianany izy ka nanao taminy hoe, mankanesa ny tanàna, ary hisy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo, dia manara azy. Ary lazao amin'ny tompon'ny trano izay hidirany hoe, zao no lazain'ny mpampianatra, aiza ny efitrano hiarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana, izay vao isy fipetrahana sady voavoatra tsara. Any no amboary ho antsika. Ary ny mpianatra nandeha, dia tonga tany an-tanàna ka nahita araka izay nolazainy taminy. Dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny hariva ny andro, dia tonga izy sy ny 12 lahy. Ary raha nipetraka nihinana izy, dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa, fa ny anankiray aminareo, dia izay miara-mihinana amiko no hamadika ahy. Dia nalahelo izy, ka samy nanontany azy tsirairay hoe, zava izany? Ary izy nanao taminy hoe, izay anankiray amin'ny 12 lahy miara-manatsoboka amiko ao anatin'ny lovia no izy. Fa ny zanak'olona dia mandeha tokoa, araka ny nanoratana azy,
nefa lozan'izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary raha mbola nihinana izy, Jesosy nandray mofo, ka noho ny efa nisaotra, dia nivakiny ka natolony azy ary nataony hoe, raiso, ity no tenako. Dia nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra, dia natolony azy, koa dia nisotroany izy rehetra izany. Ary hoy izy taminy, ity no rako amin'ny fanekena izay latsaka monjy ny maro. Lazaiko aminareo marina tokoa, tsy mba hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-piavy ny andro isotroako izay vaovao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary rehefa nihira fiderana izy, dia lasa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ambaran'i Jesosy fa handa azy i Petera. Marka 4:7, 7:20 ka hatramin'ny 1:30. Ary hoy Jesosy taminy, ho tafitohina avokoa ianareo rehetra, fa voasoratra hoe, hamely ny mpiandry aho, dia hiahaka ny ondry. Zakaria 3:17. Fa rehefa hitsangana aho, dia hialohanareo any Galili. Fa hoy Petera taminy, na dia ho tafitohina avokoa aza ny olona rehetra, zah tsy mba ho tafitohina. Ary hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, anio dia amin'ity alina ity, raha tsy mbola misy akoho maneno fanondrony, dia handahainy telo ianao. Fa vao maika ny teny mafy dia mafy izy hoe, na dia hiara-maty aminao aza, tsy mba handahanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazain'izy rehetra. Getsemane. Marka 4:12, 2:13 ka hatramin'ny 2:15. Fahorian-dehiben'i Jesosy tao Getsemane. Ary tonga tany amin'ny saha izay atao hoe Getsemane izy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, mipetraha eto ianareo mandra-pivavako. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy, dia talanjona sady ory indrindra. Ary hoy izy taminy, fahadiranovana loatra ny fanahiko, toy ny efa ho faty. Mitoery eto ka miareta tory. Ary noho nandroso kelikely izy, dia niankohoka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ory izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, Aba raiko, ny zavatra rehetra hainao, esory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko any eno hatao, fa ny anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory, dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Tsy nahazaka ny ari-tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Miareta tory ianareo ka mivavah, mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy, fa ny nofony tsy manan-kery. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho ny niveriny indray izy, dia nahita azy matory, fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hitany izay havaliny azy. Ary avy faniteliny izy, dia nanao taminy hoe, matory araka ankehitriny, ka miala sasatra ianareo. Okizay, efa tonga ny ora, indro ny zanak'olona tolotra eo tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika ahy. Nivadika i Jodasy. Marka 4:17, 17 ka hatramin'ny 15. Ary niaraka tamin'izay, raha mbola niteny izy, dia avy Jodasy, isany 12 sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, ny rano lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ary ny lo olona. Ary ilay hamadika azy, efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe,
zay horoako no izy. Sambory izy ka ento, fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy, dia nanatona an' Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe, Raby eo, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona nanindritra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany, dia nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotra ahy toy ny sambotra jiolava ianareo. Teo aminareo isan'andro aho, nampianatra teo ankianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotra ianareo, fa mba hahatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy, ka lamba ariry madinika fotsy ihany no nitafiny, ary nosamborin'ny olona teo izy. Dia navela ny teny aminy ny lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Jesosy manoloanareo mpiampangazy. Marka 4:17, 17-18 ka hatramin'ny 5:20. Jesosy miseho eo anoloan'ireo mpitondra fivavahana, ny mpisorona be Kaiafa sy ny Sinedriona. Ary nitondra an' Jesosy ho any amin'ny mpisorona be izy, ary niangona teo aminy ny lohan'ny mpisorona rehetra sy ny loha-olona ary ny mpanora-dalàna. Ary Petera efa nanaraka azy teny lavitreny hatrany amin'ny kianjan'ny tranon'ny mpisorona be. Ary niara-nipetraka teo amin'ny mpiandry raharaha izy ka namindro teo anilan'ny afo. Ary ny lohan'ny mpisorona sy ny Sinedriona rehetra nitady vavolombelona hiampangan' Jesosy hamonoany azy, nefa tsy nahita. Fa maro no niampanga langy azy, nefa tsy nifanaraka ny fiampangany. Ary nitsangana ny sasany, dia niampanga langy azy nanao hoe, izahay efa nandre azy nanao hoe, izaho andrava ity tempolo natao tanany ity, ary amin'ny atelona dia hanangana hafa zay tsy natao tanana aho. Fa tsy nifanaraka ny filazany, na dia tamin'izany aza. Ary ny mpisorona be nitsangana anakeo afovoany, dia nanontany an' Jesosy ka nanao hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona ny ampangany reto anao? Fa tsy niteny Jesosy sady tsy namaly akory. Dia nanontany azy indray ny mpisorona be ka nanao taminy hoe, ianao va no Kristy, zanaky ny isaorana? Ary hoy Jesosy, izaho no izy, ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo kavanan'ny hery, sady avy eo amin'ny rahon'ny lanitra. Ary ny mpisorona be nandritra ny fitafiany ka nanao hoe, ahoana no mbola ilatsika vavolombelona indray? Efa renareo ny fitenenan'ny ratsy, ahoana no hevitrareo? Dia nataon'izy rehetra fa mendrika ho faty izy. Ary ny sasany nandrora azy, dia nanarina ny tavany sady namely tahamaina azy ka nanao hoe, mamina ny, ary ny mpiandry raharaha namely tahamaina azy koa. Ary raha nitoetra teo ambany teo an-kianja Petera, dia avy ny anankiray tamin'ny ankizivavy ny mpisorona be. Ary noho nahitany Petera namindro izy, dia nijery azy ka nanao hoe, ianao koa nomba an Jesosy avy any Nazareta. Fa izy nandaka nanao hoe, tsy fantatra sady tsy azoko ny teninao. Dia niala eo am-bavahady izy, ary nisy akonaneno. Ary ilay ankizivavy nahita azy indray, dia niteny tamin'izay teo anilany hoe, io lehilahy io mba namany reny. Fa nandandray izy. Fa izy nandandray. Ary noho ny afaka kelikely, izay teo anilany koa dia nilaza tamin'ny Petera hoe, naman'ireo tokoa ianao, fa Galiliana ianao. Dia niozona sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatra izany lehilahy lazainareo zany. Ka tamin'izay dia nisy akonaneny fanondrony. Ary Petera natsiary ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy hoe, raha tsy mbola misy akomaneny fanondrony, dia handa ahiny telo ianao. Ary noho nieritreritra izany izy dia nitomany.